Ie de faly miarabantsika rehetrarehetra indray ary tonga eto amin'ny couloir izay podcast tany amin'ny tsanoma. Salut. Kopa tanana. Misy ny Ramaka alias Joda na Ramaka alias Njaka. Na Njaka alias Ramaka na Joda alias Ramaka iny. De tonga eto izay androany amin'ny épisode 2 androany. Épisode 2 androany. De aty indray izay aloha androany fa tsy eo amin'ilay couloir kelinay fa araky ny fotoana sy ny zavatra natao moa zany de taty izay nanao azy. De taraiky taty. De aty indray tsika miresadresaka aloha zany androany. Ie. De alohan'ny hanomboana azadino miditra ao abonné de azadino koa manindry an'ilay cloche kely na j'aime sy ny comment raha ohatra hoe mahaliana anao ny zavatra resahany amin'ny tsamy mety. Inona resahantsika androany? Thème anay zany androany tonga de je t'aime. Ie, zay le tany ampianarana anao fandratana le je t'aime, J de E de U de X. Tonga de je t'aime zany. Resaka ara-pitiavana ndray zany, resaka vehivavy. Satria afaka kelikely eo zany ny Saint-Valentin izay vanim-potoana fankatiavana moa zany ty volany ty. Zay zany? Alefa sary n'intro. Alefa sary n'intro e. De zay tonga eto vita iny intro. Vita ny intro iny. De zay moa zany tamin'ny hoe nanomboka hoe nieritreritra hoe ahoana ny toen'ny couloir de nieritreritra zay hoe resaka zavatra be da be no resahany ao anatin'izany fa tsy hoe tamin'ny voalohany manko zao hoe resaka tahotra de ty ndray tena zavatra hafa mihitsy satria resaka mpinamana moa zany ny couloir sa karakory. Resaka mpinamana le izy. Ie. Resaka mpinamana le izy de fahatsapana zavatra sy ny eny fa zava-misy. Samy lehilahy moa zany nety zao fa asa oviana nisy couloir de misy. De zay mahatonga ny resaka tsay. Resaka vehivavy zany tena hofosaina eto. De ao anatin'izany moa zany hoe resaka voaloha-pitiavana. Voaloha-pitiavana. Eta de lava voaloha-pitiavana. Ohatra ny anazy zao raha fieritreretako azy zao ny voaloha-pitiavana misy karazany. Misy karazana le izy hoe ndray ohatra hoe ndray zao ohatra hoe tara fotsiny zay le hoe voaloha-pitiavana zany fa manomboka taitra ny fitiavana aminazy iny ohatra tokony zay mihitsy zany ny fieritreretako azy hoe mba mahataratara zay le crush manko izy ny ankizy am'izao fotoana ao Facebook le tara le misy tsy haiko nefa araka lahy misy page zany ao de ohatra lahy zao misy mahataratara an'lahy de andefasana message le andefasana message zany le page hoe ty ianona ny crushko ohatra hoe Yvonne de mazala message de aleva message le page de coucou Yvonne crushko manja be Yvonne sy ny sisa de publier ny zalahy fa zany efa misy manana zany Yvonne zany fa tsy hoe ianona. Iny efa exemple fotsiny moa iny fa tsy nahita anarana mba tsy tononana anarana hoe zay no ny akaiky amin'ny vavako. Zay no akaiky amin'ny vavako zay. Ohatr'izay le hoe crush moa zany de zay zao ny anisan'ny voaloha-pitiavana. Ka natadiavako an'izany zao tamin'izaho mbola kely le milalao reny de manao vakansy. De rehefa nanao vakansy de nisy sipakely zany miara manao vakansy amin'lahy hoe miara manao vakansy de tampotampoka tonga de lasa nody. Marary be am'izay folo kely. Nefa lahy amin'ny tsy afaka tsisy téléphone tamin'izany ke lahy mbola boy kely. Mbola teny ka. Tsy mba afaka maka ny mbola tsy nana téléphone ny olon-dehibe ngambany. Ie. Mbola tsisy fa le téléphone ary tamin'ireny ohatra andeha tapaka mofo-dopaina be reny. De na manana ary tamin'izany de fa jikitikity ateny io tetitetika ny kitikity io de iny zany koa zao misy thème inona moa zany thème nahira be da be hoe amour de vacances rehefa ohatra hoe ohatr'izay an'laza mihitsy moa zany le izy zavatra tena misy koa zany hoe na tsy tamin'ny mbola kely ary fa hoe rehefa lehibe na efa taty aoriana ary hoe efa mba tanora hoe zatovo moa zany ny adolan-tsento le mbola adolan-tsento reny de hoe mamonjy fety de hitahitany fitsy zany le fety zany hoe atorinany mihitsy fety mpianakaviana de matory any mihitsy de hitany de aveo lasa
de le fisarahany ao am'zay mampangitakitaka zay le sipy iny rehefa tany tsy napiresaka mihitsy tany tsy napiresaka mampiasa mitsiriritra mitsolavi eny de ohatr'izay moa zany le zany koa zao anisan'ny hoe crush koa zany ary lahy efa nisy fotoana ve lahy hoe mba niandry sipandalo sipa hoe tena revelona eo akaiky tanàna de alenoadradrasakely am'le fotoana iny fotsiny am'le fotoana iny hoe tsy haiko hoe ohatra hoe amin'ny dimidimy ohatra le sipa tsy maintsy mandalo tsy maintsy mandalo sista mba mijery kely de zay fotsiny de va courage iny zay moa zany le hoe zany zao anisan'ny voaloha-pitiavana daholo zany ary petabeany zany voaloha-pitiavana zany ohatra mibetsaka zany eritreritra nefa hoe telo aveo rehefa aveo moa zany aveo rehefa misy koa le hoe ino moa zany le hoe tenentsika to hoe crush izy ny ankizy am'izao fotoana fa aveo koa misy an'le hoe tambola kely nefa tena ny arahana le ohatra hoe tsy hoe mifanaraka zany hoe hiaraka fa lasa ohatrany hoe mahita ny mpifankaty de lasa ohatrany hoe mifakifankaty ratsy eny fa nefa tsisy resaka akory hoe ndao hiaraka na ohatra zany fa am'le kilalao talony ile izy hoe ndao no kilalao dadasomama tam'izany zao de aveo lasa ohatrany hoe dadasomama de la dada de le dadasomama koa lo Pedabe mba tantarao hoe ny inona ny zavatra nitranga tamin'ny dada sy mama anareo tamin'ny kilalao dada sy mama moa zany izy mba lalao kilalao dada sy mama zany taloha za aloha anisany am'izany ankizy efa tsy milalao an'izany aloha fa ny tsika génération tsika de tena atao mihitsy le dada sy mama fa zany hoe tsisy fa tsisy relation hoe tena enjana fa hoe matory alina ny andro zao de matory de matory de marainy ny andro de mitady vola de le vola fombombo kely nentina de andro mifankaty de hitondrana rose di kely reny de hoe Saint Valentin tena enjany ihany koa ny le tamin'ny mbola kely rehefa tena diniana le izy enjany reny eny de ohatr'izay de ohatrany hoe lasa ohatrany hoe lasa akaikikaiky koa zany ohatrany hoe mihoatra ny mpinamana de eo am'izay de fa nefa nolana amin'iny le fitiavana fahazaza tsy mitohy rehefa lehibe tsy mitohy rehefa lehibe fa le fitiavana zany le ambola kely na mifampitaratara teny de rehefa lehibe am'izay de lasa fampiafahafa am'izay le bandy zao tsy ohatra atsika zao de matadida iny le nanao iny le tsy natao mariage tamiko fa le sipa ohatra tonga de tsy miraraha zany izy tsy haiko inona mahatonga zany sipa hoe maninonareo tsy tadidinareo le kilalao tamin'ny mbola kely na de le kilalao fotsiny ary de mba tokony tsarona hoe tena ka fieritreretako azy koa mety hoe le sipa ve ohatra hoe tsy haiko hoe ohatra hoe menatra izy na hoe tsy te hampatsiaro an'izany fa tsy manana fitiavana ho an'ny lahy akory izy zany rehefa mety zany koa ngamba ny raha fieritreretako azy de izy aloha tsy teny mihitsy tadidina ve tsika anao dada sy mama lara mampatsiaro efa de izy aveo mody fanana be tsy tadidiko zany eny de ohatra zany zao voloham-pitiavana fa nefa koa aveo rehefa tena hoe mandroso ny taona de efa mahita ny zay moa zany tena tsapako aloha zao hoe rehefa mahita ny namana any am-pianarana sy ohatr'izany hoe manao sipa de lasa tianao sipa am'izay tianao sipa lahy de iny am'izay le izy zany tsy arakarak'izay hoe mahita namana lahy de hoe anao sipa fa le izy mety amin'ny namana lahy le izy fa tsy mety amin'ny lahy fa raha ohatra lahy mijabaka tampoka lahy zany mabevoky lahy k'izay mihitsy le iranandro lahy tsy maintsy manambady lahy na tily lahy na tsy tily lahy bebe lasa le bebe vao mandehandeha izay zany le eny izay zany mila hitandremana zany surtout rehefa tena hoe adolan-tsenty foana moa zany na de ataoko ary hoe hiditra classe de seconde mbola misenty foana ihany mbola miala sakana ihany fahafahafa koa le teny gasy hoe miala sakana eny efa petabe le sakana petabe zany sakana ohatrany hoe na mety hoe le miala sakana koa ve eny tsy haiko feritreritra hoe tsika tanora zany ohatra tamin'izany zao tsy mieritreritra ndray aman-dreny zany tsy mieritreritra hoe sakana le izy fa hoe mahatsara tsika le zavatra nefa tsika hoe miala sakana de alana daholo hoe te hijery zava-baovao foana zany lahy de any le hoe miala sakana te hijery zava-baovao lahy anatin'le sera ao anatin'le sera de ohatr'izay rehefa any am'izay de mahita ny ankizy bandy akama hoe fa manana sipa le rehefa ahoana zany za ty ka zay mihitsy ohatr'izay tena hoe fa ahoana hoe mifondro fitiavana de manomboka le mandefandefa taratasy am'izay iny za moa zany tamin'ny fanandro tamin'ny fanandronay zany fa zao efa MP ahoana anao amla
Facebook zao efa Facebook de efa mandefa efa fetsibeenao amina aony anao amiko sady amboarina ireny le profil tao tena milay be mihitsy eny za moa zany fa tamin'ny andronay fandefa taratasy eo ampianarana tena de atao fise tamin'ny andronay koa moa zany mariana fa eny mbola horesany amin'ny tsamy atao anatin'ny couloir koa zay tamin'ny androntsika zao ohatra ny nalazany hoe poeta any am'izao ndraiky izy ohatry nefa tsy de miraharaha zany hoe poesie fa tam'izany tena hoe tena ataoko hoe entre guillemets hoe ohatran'ny hoe rockstar mihitsy zany mahay manoratra poesie zany sipa mihitsy zany tena nalaza zao tam'izany le tantarako ray ala ohatran'ny hoe nitory fitiavana zany le tonkaly de mba nandefa lahy zany hoe hoan'le sipa mba mataratara an'lahy de ohatr'zao le izy ho tantaraiky eo de ry malalo mitenena zany foko manantena kavalio tsy apitsy fa anio tsy hoe miaohatra akory ny laza azy ambava fa ataoko ataratasy mba ho tsapana mazava ohatr'ohatr'izay le izy zany ohatr'izay teny hoeny fanoratra be io zay le teneniko anareo tonga de tia sipa be zany raha mijeran'ity zao ny boakelitsika mitsamakamanarena any de efa alitra be koa izy fa nalaza zany tam'izany lasa mifampitapitana am'izay zany le izy hoe ahoana teranga mba andefa sipa koty de lasa le izy zany mandeha de mipitapita le izy ngamba mety efa tonga any amin'ny rehetrarehetra any zay mihitsy le izy fa tena zay zany tena tia sipa hoe bany tena manana fihetsem-po tsara eny fa avy eo moa sipa zany tsy miaraka amina eny zay moa zany nitako rehefa tena lehibe manomboka lehibe indray rehefa hoe mihoatra ny lycée indray zany ny vehivavy de lasa tsy de mirarahan'le bandikely tsotsotra fa efa manakatry ny avo am'izay izy sahoana ry sipanareo fa tsy ohatroatra zany eny tsy nretrarehetra kosa nefa fa eo am'izay le manomboka am'izay le resaka materialiste io zany zany iny zay tam'izay mibosy zany zay moa zany le tsy de nanana hoe kata hoe tena katy ala de efa miantso sipy ala tonga de ambony tsy tapity eny de ohatra zany zao eny fiainana daholo koa moa zany fiainana daholo zany fa tsika koa raha ohatra zany hoe tam'izany zao de efa ahoana zany ilazako an'izany ohatrany hoe tam'izany tsika vao mahalala an'izany ohatrany hoe rehefa miaina iny ohatr'izay mihitsy moa zany fiainana rehefa miaina an'le izy ianao zay vao fantatra hoe ay ve ny sipa ohatr'izao marina fa ny bandy zany mbola tsy mahazo ny sipa foana hatram'izao hoe tsy mahazo ny toetratoetra ny sipa hatram'izao asiana zany miresaka eo lahy miresaka eo de tsy haiko alana hoe tratran'izany na mbola tsy tratran'izany fa de miresaka amin'ny sipa eo lahy de tena asa verimberina amiko mihitsy zany resaka zany raha de mbola tia resaka amiko ianao mahena zany lafa tonga ka mahatonga le izy koa le vehivavy koa zany lefa indraindray tena ohatra manimba sain'le lahy ihany satria tena nikôziko alahy zany le sipa zao tonga de ohatra misy misarima ohatra ny afafy zany de lahy mieritreritra hoe tara am'lahy iny sipa iny nefa vela tafiditra anaty friend zone hoe dia hoe za tsy nieritreritra nandresako anao resiko ohatrany namany ianao sa hoe nresiko de aza mba manao an'izany sipa fa tsy enjany iny makarary ny fombandy reny fa tokony hoe rehefa hoe ahoana zany filazan'izany hoe rehefa hitanao hoe tsy mety aminao de aza saromena le olona zany zay koa moa zany maheva amin'ny vehivavy eny tsy sao de misy tezitra eo resaka ka fa ohatra hoe raha hoe tena raisinao namana zany le lehilahy de hoe tena ohatran'ny namana mihitsy zany ianao miresaka aminy fa tsy hoe eo ianao de saromena de safosafona kely de langolangona kely de ohatr'izay hitako hoe zay marina mihitsy tena zay hoe manimba sainy bantsy zay satria le bantsy zany mieritreritra hoe mieritreritra zavatra hafa mihitsy zavatra hafa mihitsy ny eritreretana hoe tena lasa le tia
za mbola taraiky de iny am'izay ve le lasa manimba fihavanana lasa manfampakatakataka am'izay hoe eny ka hitako hoe normal ihany kosa aloha ny an'le bandina de zany ary satria diso fanantenana izy moko zay koa zany zavatra anisan'ny tsy azony sipa foana satria am'izao mbola misy any zay ka atsika zay fa zay ataoko hoe zay tantara taloha zay fa amin'ny endrika hafa fotsiny fa am'izao moa zany lefa hoe internet malaza de ny bandy zany mikôty amin'ny alalan'ny Facebook ohatra Facebook amin'ny alalan'ny Facebook matetika koa ny bandy koa am'izao lasa tsy samy resaka amin'ny vatana tsy haiko hoe mihitsy le izy ka tsy haiko ohatrany hoe ka sarokenatra koa de any ambadika reny miafinafina matetika koa ny sipa tsy tian'le bandy le eny an-dalana la de tsy farako de tsy tian'ny sipa koa re efa nahazo opa tam'izany tonga de voaopa misy la za aloha mbola tsy nanao an'izay indray aloha de za mbola tsy tena nanao an'izay fa tsy hoe zany nanao an'izay ma miaraka amin'ny bandy akamalala de miara-voaopa niaraka ala tonga de voaopa niaraka ala hoe afa ny tiako tenena zany io na tonga na tsy nanao an'izay tsy hoe zany no hoe mizesta hoe tsy manao an'izay fa ahoana moa zany tantarako an'izany satria fa fantatro hoe sipa tsy raha ohatra moa zany raha mba misy mahita an'ity hoe de mba afaka miteny amin'ny commentaire hoe zany ty fa nazaka sipa am'le na le sipa zany mba tenena hoe ohatrany ahoana mba zavatra revianareo fomba ikotinanareo hoe invitena kely ve nareo ohatra le en film hoe ndaotsika sy anao mba hiaraka isakafo kely iny moa zany zao raha ohatra hoe sipa nona be de mandeha foana na ohatra re rehefa raikitra fotsiny sakafo na lasopina ronjato arany de efa sakafo zany de aza miavinavina fa arakaraka le sipa koa nefa aiza izy invitelo vary mitsangana voatiry sipa tsy manao an'izany io koa zany arakaraka n'le bandy koa io arakaraka le bandy koa arakaraka le bandy fa za mahita hoe eny tsy hoe sanatrehan'izany hoe eny io moa zany ny conflit de génération misy foana iny le nanarana tany amin'ny anglais tany ampianarana hoe generation gap hoe misy elanelana foana zany génération zany ohatra hoe ny génération antsika zao de misy elanelana tamin'ny génération andray aman-dreny teo aloha de ohatr'izay hoe tsika koa zany manana elanelana amin'ny génération am'izao zay manaraka eo tsika zany maharaka teknôlôjia sisa fa ny ankizy am'izao zany tena ohatrany hoe efa zay mihitsy ny fiainana hoe izy ohatra tsy nanao an'izany dada sy mama sy dada sy mama zany ohatra zany fa am'izao zany sipa efa avancé be hoe 13 ans 14 ans defa manao sipa tena mampalahelo any mijery an'le sipa hoe sipa kely na de efa mitsotra ka zay mihitsy le izy de nefa tena mbola kely de efa defa sarotra be tondra zazakely fa misy koa nefa eny fa ny tiako tenena zany hoe ny vehivavy zany am'izao zany rehefa ohatr'izay le hoe entina misakafo zay efa tsy de tena hoe mety vidy zany mety an'izany ndao itsy amin'ny fritana 10 itsy ohatra zany tsy maintsy entina am'le luxe le tala le zavatra malazalaza amin'ny Facebook hoe extra pizza ohatra mihinana tacosy pizza gastro ohatra eny ohatr'izany zany zavatra mahazo amin'ny poids kely am'izao so ihany ava taloha tamin'ny andronay composé defa mba milamina ny sipa zany sady ny sipa taloha saotra ny sipa am'izao hoe tena hoe mijery ahoana moa zany mijery an'le bandy tena ohatrany ahoana ny tena farim-panana an'ity hoe ohatrany ahoana ny tena zaka an'ity fa taloha zany tena hitako hoe mbola atao aloha le fitiavany kosa nefa ny sipa materialiste fa tsy hoe voazao tam'izany fa hitala le tiako tenena rehefa manao fotoana de tsisy ihanina fa tonga de eo ananina fotsiny ny rasana de miresaka eo de eo mahafinaritra ny taloha aloha fa misy koa nefa ny sipa rehefa manao fotoana ohatr'izany de taloha zay koa dintsika miresaka azy hoe rehefa mifanao fotoana ohatr'izany ankoatran'le iny avady kely le resaka hoe rehefa manao fotoana ohatr'izany de eo zany aloha de tsisy an'izany hoe telefôna zany fa tonga de eo fotsiny hoe ariananina am'izao ka raha ohatra zany hoe bidy le vehivavy fa tsy afaka mivoaka de eo lahy eo
ara-pitsa aloha zany vao tonga ny ampianarana ohatra na mitsena le sipany ampianarana zay vao fantatra lahy hoe tena be de maly de tsy afaka fa tsisy am'izao hoe MP efa fantatra lahy daholo ny programme hoe zao na zao zay le tiako tenenina de iny de averiko any am'le resaka lahy am'izay hoe ntsipa taloha tsy de tena hoe mijery be an'izay ara-materialy zay tsy de mijery fa io koa moa zany raha fiatreretako manokana zao rehefa am'ty olona anankiray eny am'ty Saint-Valentin ty moa zany ny tenenako an'izany zay avy aty amina iny rehefa am'ty olona anankiray zany raha fiatreretako azy tsy tokony hoe monsieur basé be am'izay ara-materialy zay marina tsy ekena aloha hoe ilaina le izy ary misy vehivavy tafita am'izay lafin'izay am'izay fitiavana material zay fa nefa kosa betsaka ny tafiditra lalina amin'ny problème noho izay koa satria tsy nifankafantatra tsara akory zany vao niaraka fa tonga de hoe arena fotsiny tonga de raikitry ty hoe ndao fa tsy manina na alainao vady ary rapitsy de rapitsy ely ohatr'izay zany le fiainana koa moa fa tsy mahasambatra nefa zany fa raha hoe tena hitady ho sambatra ao anatin'ny tontolo fitiavana zany de tokony tsy fantatrao mihitsy ny itiavana olona ray fa raha ohatra fantatrao ny itiavana olona ray de tsy tia anazy ianao zay fa iny zavatra iny ny itiavana fa hoe zay mihitsy le izy fa nefa tokony hitako koa zany hoe ahoana moa zany hoe tsy niendrika ivelany zany tena itiavana olona ray fa hoe ny fahatsapanao azy hoe ahoana zavatra tsapanao momba anazy ohatra zany eny zay zany hitako hoe tena zay mibaza ny fitiavana rehefa hiaraka amin'olona ray de tonga de fantatrao iny zany aveo manaraka fotsiny ny vola sasisa moa zany zay mihitsy le izy de aleo koa raha mieritreritra hoe raha ny amiko aloha aleo le olona tia an'lahy ny arahana toy zay le olona tia ny lahy fa le izy koa nefa aveo rehefa ohatra zany zay koa lo tena ikeko satria za manokana zao raha miresaka an'izany de fa nisedra an'izany koa hoe olona tiako fa tsy tia anahy fa nefa ve le izy ve tsy afaka hovaina hoe tia ny lahy le olona de lasa tia ny lahy koa le izy mety samy mahatsapany hoe samy tia azo lahy fa le aleo zany ialahy mahatsapa mihitsy hoe tia anahy ty olona ty de aveo lahy mezaka mamea fitiavana fa raha vao le olona tia ny lahy ny alainy lahy de tsy hainy lahy fa mety tsy tia ny lahy iny fa zavatra fa ny tiavana ny lahy de iny lahy le mijaly ara-pitiavana am'zay hay ndo maro resaka an'izany ahoana ny tala le hoe le ahoana zany hoe maratra ara-pitiavana ino moa zany filazan'izany amin'ny teny gasy rehefa le misy olona tia ny lahy nefa tsy tia ny lahy hoe na hoe niaraka tamina vehivavy de nisaraka de le malahelo be tena mitambesatra be mihitsy saraka tam'sipa za ohatra mbola tsy tratran'izay sambatra lahy zany za aloha efa tratran'izany de iny tam'izany fotoana moa zany eny lasa vadika any le vehivavy am'izao lasa vadika any le vehivavy am'izao zay na tsara azy ny sampy-andinina fa tam'izany moa zany hoe eny misaraka moa zany hoe misy fisarahana amin'ny maha-olombelona ny bandy manana ny défaut-any sipa koa mety manana toetrany fa ohatra na taloha zany hoe misaraka zany hoe vehivavy reo fa inona n'olona fa le izy kosany fa raha am'izao hafa ndray efa vady zay aloha fa raha hoe vadiko ndray ve fa le izy kosany raha ohatra hoe tsy tovizako hevitra ny lahy am'zany hoe vehivavy be da be fa nefa ahoana moa zany nefa misy olona zany tena hafa mihitsy ny zavatra tsapan'la ka hafa ny le izy fa hitala le fisainana hoe mba mametraka lahy zany hoe zay koa ne mba adaly nefa marary eny misy fotoana marary kely ihany ny fony lava angamba de ihany fa le izy manko matetika manko hoe tsika lehilahy tsy miraharaha fa ny vehivavy ny tena miraharaha depara fa nefa le izy koa tena misy hoe ny lehilahy indray ny malahelo fa ny sipa tsy miraharaha zay le tiako tenenina am'le zany hoe rehefa matsapa iny zany alahy de tena ialahy ve efa nahita bandiny tomany tamina vehivavy
misy zany za zao efa nitomany ho ana vehivavy eny zany moa zany ao ana hoe za tam'izany teny za tsy teny zany amin'izaniza mihitsy fa ny tena tonga anantena le izy de zao le tantara misy bandinamako zay miaramiako zany le ry eny hatram'izao de any tany am-pianarana zay tam'izany de le ry koa moa zany première amorany le ry koa zany taty amy lycée de io vehivavy zany tena hoe tiany le ry vehivavy io de zay moa zany fampitantara zany zay mahatonga na samy tantara zany raha hitany le ry ty de kopakopatanana ho an'le ry eny raha mijery YouTube ato le ry de rehefa miaraka amin'ny vehivavy zany rehefa niaraka tam'le vehivavy zany le ry de saraka zany zareo tsy ohatrany hoe ohatr'izay mitovitovy zany le ka hoe tsy nirarain'le vehivavy le ry de saraka tsotro nefa am'izany nefa tsisy hoe tena zavatra be da be hoe vita fa misaraka fotsiny de zay ozy izy le ry zaho ozy izy le ry mandro ao am'dosy matsiara n'le izy tonga de latsaka ny ramasiko tsaka mihitsy maneo azonale izy ohatr'izay miaraka amin'rano anaty rano kely latsaka eo ny rahamasina na moa sasatare kely la rehefa tsy te ohatr'izay le tiako tenenina am'le izy hoe ny lehilahy koa mitomany ara-pitiavana fa tsy ny vehivavy ihany fa iny lehilahy moa zany mbola tsy nitomany ara-pitiavana tsy mbola hitako hoe taiza hoe zany no nitomany tao anatin'de ohatr'izay fa zavatra misy zany fa ny lehilahy fotsiny mety matetika hoe tsy de miteny zay le fondelahy zany hafa mihitsy ny lehilahy zany na mitomany ary tsy teny aminao za mihitsy ny za teny mitomany anao fa ny vehivavy manko no sahy mampiseho kokoa ny faiblesseny fa ny vehivavy kosa nefa raha vao mahay manondrotra ny faiblesse iny tonga de tsy rara intsony le lehilahy fa ny lehilahy ndray fa ny lehilahy no manao re zany ny anazy ny faiblesse ny veriny hoe miseho mafy be eo aloha mafy be eo aloha de tena malahelo de efa MP hoe de hoanake ohatra ny malahelo andrias zany verina ihany fa nefa ny lehilahy zany ny verina ny fitiavany ohatr'izay le tiako tenenina am'le hoe maratra ara-pitiavana de ny vehivavy moa zany ny tena misedra n'izay matetika sendra ny bandikônara sendra ny bandikônara ary ahoana indray ny eritreritry am'le mifankahita ao anaty FB de avy le mifanao fotoana de zany koa ahoana zany nanao an'izany vela za aloha fa nanao an'izany any taloha nisy fotoana nanao an'izany Facebook misy fotoana nanao an'izany de tsy araka le nieritreretiko le vehivavy tonga teo tonga de niaraka tamin'ny bandy akamako de hoe ty le izy ho afatsy za tsy zay lahy kosa zany misengage am'le izy nefa ka tsy araka nieritreretina lany le izy misy sary fa hafa mihitsy zany le sary hafa mihitsy le sary ny vehivavy nareo vehivavy matetika rehefa mampiseho sary amin'ny réseaux sociaux de tala ohatra hoe sary raitra be sary raitra be vonaza tonga de maizanareo mihitsy mihitsy le izy zany de mba iny zany ny olona zany mahita anareo amin'ny maizanareo de raha tianareo moa izy de ohatr'izay zay mihitsy le izy aza mienatra iny efa ela mitena zay fa mienatra amin'ny teny zany hoe zao za zao ohatra zao azo zay mihitsy le izy de tala ohatra ny elako mitena zany fa tamin'ny andro mbola tsisy Facebook club SMS ny lalazy tam'izany nisy ny scène telonjato club be de tam'izany le misy tala ohatra ny groupe na club afaka mampiditra olona zany ao anatin'le izy de miresaka be tsaiko nanao an'izany de miresaka be eo zany ao anatin'le izy de misy ohatra hoe am'izao moa zany lefa misy hoe troupy fa tam'izany koa misy troupy zany ao anatin'le SMS fa ohatra hoe troupy zanety ohatra zany ohatra troupy zanety de ao daholo zany chaîne rehetrarehetra de misy miresaka am'zay vonina tolona mahita mihitsy vonina za moa zany de olona tsy fantatra olona tsy fantatra zany fa anarana petapetaka fotsiny de iny am'izay zany de ao anatin'iny de ohatra miresaka ohatra anaty groupe le amin'ny messenger am'izao de misy ny akizy mifanao fotoana fa tam'izany zany am'izao manko ny tiako tenena hoe misy sary ny profil amin'ny Facebook fa tam'izany tsy sary zany hoe mitsapatsapa vodina koa zany la arakaraka zay aniny eo fa iny zay koa moa zany zay teneniko zay resaka superficiel hoe ny endriky ivelany fotsiny fa fitiavana koa nefa tsy voatery hoe endriky ivelany
fa misy olona hoe mety hoe eritreretin'olona ratsy fa tianao tsy haiko na azo lalitenenina misy noatra zany de zay mihitsy le izy satria arakaraka ny fahatsapahan'olona le fitiavana zany le izy zay mihitsy le izy fa aza de sodokan'le endrika ivelany ribogosy indrindra moa le vehivavy reny ribogosy fa de diran'andro amin'iny bogosy iny na bogosy ary izy mety tsy anasa nefa ianao be voka tampoka de ahoana taraiky eo iny efa taraiky eo lalo eny conseil kely ho an'le vehivavy zany eny efa tsy hoe jere tsara izy hoe olona efa miasa ve fa na miasa ary fa tsy manambadin'olona hoe tsy mangalabadin'olona hoe ry miasa ry vadin'olona ry le olona efa mba miasa zany efa zatra mideby re ka raha misy zany ny ino ty raha misy ny accident kely ohatra hoe accident tena mpandrina kely hoe de efa mba zatra mideby reny de mba mandeha ho azy le fiainany efa zatra bogosy zay manko le olana bogosy fa tsy hoe ratsy raha bogosy lena lainao a de mamasosy mamelona teny isany eo zay aloha fa tsy hoe bogosy rehetra kosa nefa ohatra zany daholo fa misy bogosy tena hoe tsara fanasy any ohatra anazy sosika sosikevitra fotsiny zany fa tsy voatery zany ny fian'le izy zany hoe tsy niendrika ivelany zany nijerena fa ny zavatra tsapa zay le izy zany ny fijeriko anazy zany fa matetika koa moa zany ny sipa mijery endrika ivelany fa nefa koa iraha mitenan'izany avady kely ny resaka nefa koa ny sipa koa tsy hoe am'izao zany hitako hoe tsy de tena lamody be tsony le miaraka amina bogosy fa le hoe manambola hoe ahoana ny situation an'le olona ka zay ny teneniko alaty re olona miasa ihany zany le olona miasa orbandy mba miasa de am'izay mba manana ny ty de masaka sipanorma foana la ie zay le izy rehefa misy lapomby la de bogosy foana zay ny mahatonga le fitenenany vola maranga fa ahoana indray zany marina zay hoe vola maranga fa ahoana indray zany ohatra hoe tsika lehilahy indray manambola de tsika mety hoe tsy bogosy fa miaraka misy vehivavy indray tsara tare miaraka amitsika de ahoana indray zany ny lehilahy zany tsy ampitandremana hoe tandremo misipa tsara tare materialista fa mety apitika izalahy miodina be iny zay koa le izy moa zany tandrema moa ialahy koa moa rehefa sodoka le mantsy de trapotsaka zay ny any aposy rehetra rehetra fa ino le tratran'iny fa zay iny zay koa moa zany le hoe tsara ifampizahana toetra hoe rehefa miaraka alohan'ny anambady de mila fatarina toetra fatarina tsara hoe izy ty olona tia taranankiza tsy haiko fa ialahy koa zany tenen'olondehibe misy vehivavy tsy materialista fa mibandany tena misy koa tena materialista mamasosy izy am'filazany azy madama manangla zay le nandramory zay madama manangla avereny le sparko ela fa zay zay avereny le polo zay le ramory zany ramory zany de ohatra zany moa zany hoe ny bandy koa miaraka mamasosy misy film mihitsy moa zany momba zay zany misy film mamasosy fa raty zany ry bandy raty zany mety etra herim-behivavy zany tena enjany zany fa aleo zany lehilahy mianatra mideby raha foana zay nampanitako satria mbola tsy manambady aloha de efa mianatra hoe ahoana mifameloma-tena mba hamelona indray androany izy fa enjana ka fa nefa koa nefa efa mitovy ny zony lasa ny vavy de forsena iasa be tsy hoe fa ny lehilahy zany tokony lohan'ny vavy foana fa nefa koa nefa misy vavy lohan'ny lahy ao anatin'ny tokantrano ohatra na tsy haiko eny ohatra zay le tiako tenenina fa io moa zany fitiavana zany fifangaroana zavatra be da be raha ohatra zany hoe ny vehivavy zao ka mijery lehilahy koa ny tsy hoe misy tonga de hoe parfait amin'ny vehivavy fa mety hoe rehefa miaraka zay vao mifanamboatra hoe ty olona ty manana toetra ratsy ohatra zao de azoko amboarina ve le izy mety aminavy le toetra ratsy tsy haiko na ohatr'izay zany le fitiavana zany zavatra fianarana zay mihitsy le izy inona moa zany natao hoe fitiavana tsy haiko raha ialahy zany zao de inona natao hoe fitiavana
ny azo ao anaty baiboly misy an'izany ka ny azo tsy ao anaty baiboly fa raha ho anahy manokana de ny fitiavana de zavatra reny sy ny fo reny ny fo fa tsy tsapany vatana tsy tsapany tanana moa zany zay ny atao hoe fitiavana fa fony lahy ihany zany mandre anazy fa marina koa zany fa nefa mieritreritra foana hoa za eny eritreritra daladala hoe fa inona ary natonga ny olombelona ny eritreritra hoe ao anaty fony fitiavana fa maninona ny tsy hoe ao anaty saina satria fanazavako an'izany zao raha ohatra zao misy ipatamy avany hitako iny tamin'ny masoko iny fa mifokony mitsela-polaka voalohany de zay le hoe avoapoza fony lahy zany manaitra ny saina lahy iny tiako atio fa zay zao any fandraisako an'izany fa tsy haiko le lahy hoe ohatrany ahoana hoe fa maninona ny ao amin'ny fo zany fony fitiavana mbola tsy tena haiko tsara ny valiny fa ny fantotra fotsiny aloha hoe ara-tantara zany tany amin'ny renaissance ny olona no nieritreritra an'izany hoe ao anaty fony fitiavana de tamin'izany le tala le efa manao sarina fo zany ny olona de hita zany hoe satria efa nanomboka nanokatra vatan'olona ny dokotera tamin'izany de hita le fo de nataotao sary ohatran'ny voatabia zany le fo fa efa taty aoriana izy zay vao lasa ohatran'le cœur zay vao hoe tena angafa ohatra ity ny ataontsika sarina fo leny amin'ny tambohy e zany de ohatrzay ohatra ramaka egal ramaka zay mihitsy le tamin'ny mbola kely zay am'izao efa tsy zany tsony de eny ohatrzay moa zany fanontaniako hoe raha mba misy mahalala hoe fanan'iny ny olombelona mieritreritra ao anaty fony fitiavana fa tsy ao anaty saina ka ny azo zay ny fandraisako azy ny saina no mibaiko tokony hibaiko ny fo raha ohatra saina no mibaiko ny tova rehetra zay le izy eny fa tsy tsetsatsiaritra moa zany fa lasa filozofia indray le izy exceptionnel kely ny resaka fo iny de ohatrzay de ina moa le sahany lataloha zay hoe inona ny atao hoe fitiavana zay natao hoe fitiavana ny anahy aloha tsy haiko zany fa le ao anaty baiboly ana sy baseko aminazy hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra ny fitiavana zany hoe ohatrzay tsy haiko tsara le version anaty baiboly zay malala efa fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra eny ohatrohatr' zany le hoe fitiavana zany tena hoe zay fandeferana zay moa zany tena fandeferana be mihitsy tena zay mihitsy le izy zany hoe le tiany le verset afaka mandefitraka fitiavana zany fa ny porofo fitiavana manko ahoana zany ny ataon'ny lahy raha hoe misy vehivavy amin'ny teny anao hoe porofo ianao hoe tia anay ianao de ahoana ny ataon'ny lahy de ohatra hoe ahoana re zany tsy hoe blabla tsy hoe zay le teneniko lahy hoe inona zay nisy fotoana zay sy ny bandakama resaka an'izany hoe tsy hitako mihitsy le ty izy zany le bandakama hoe tsy hitako mihitsy le ty zay atao hoe rehefa mitena anay ny akiziko hoe porofo aminah fa tia anay ianao de tsy hitako zay atao fa matetika moa zany zay le ao anaty Facebook hoe akoatrany RS la le RS akoatrany rapport sexuel zany eny efa ty moa zany ny fandarantsika tsy isy zazakely mijery n'ity fa presque efa ohatraohatratsika de ohatrzay zany de mibanty zany sadaikatra foana hoe fa inona zany le porofo pitiavana ao amin'ny vehivavy raha ohatra zany ve omena vola le vehivavy de porofo pitiavana zay tsy ao anatiny zany ao anatiny ve zany ao anatiny zany ohatran'ny vazazo kanefa vola kosa ve tsy materialisme ve zany ny azy zany efa tsy ny RS zany efa tsy porofo pitiavana tsony zany aminazy fa rehefa te anao izy de manao de rehefa te vetsy izy de etsy fa porofo pitiavana ilainy fotsiny zany ohatra hoe misy tomobile be avany tiranga eny efa zany mbola tsy resy lahatra ihany hoe zay ve porofo pitiavana ve zay eny tsy haiko tsy fantatro hoe raha ohatra zany hoe misy vehivavy zany manontany hoe porofo aminary fa tia anana ty misy rozy de kely loatra iny rozy iny de keny le sipa ve zany ka keny iny fa kely loatra iny fa izy tsy manaiky anina andramo zany teneniko laza ty ve mba porofo pitiavana omena anaty tsy aleo anary ve mihinana frity ohatra na tsy fantatro rozy ve miala nanga eny azo hoany de eny ohatrohatr'izay moa zany le resadresaka mitsamo mety ohatrohatr'izay izy de tiako olo vehivavy raha misy ny olona tena tianao kanefa tsy tianao aza hidirana mihitsy n'le resaka hody fite zay koa aloha tena enjany io mahaiza mionona fa so de lasa mitarika zavatra avy izy ty ohatran'le resaka mitsamo tamin'ny episode 1 fa lizy manko mahatonga ny vehivavy hoe manao hody fite le hoe sarokenatra tsy ohatra mibandy zany hoe tonga de tsy samy diky le
de iny koa mampidika izy iny fa tandremana ihany fa misy vehivavy manko tsy apozana mihitsy fa manao ody fity ohatrany hoe io moa zany le tenentsika teo le hoe ao anaty baiboly hoe fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra fa misy bany tena ohatrany hoe azon'ody mihitsy azon'ody eny zany io aty atosy lamy mandeha miazakazaka makany nosipatrana amin'ny andro amin'io amin'ny ray alina amin'ny ray alina raha kaikaiky ohatr'izany moa maninona va raha hoe alavitra be reraka eny ialahy mety tsy atsapa reraka ka mety tsy atsapa reraka ialahy fa mety icrosse be foana iny olona fa microsse be raha maka oay zany ty andrasa aloha tonga de tsy miraraha mihitsy tsy mahafantatra olo lehilahy rehefa tratrany ratsy be ndeha tratra lody fity olona iny le hoe fanainga lavitra fa ratsy hoe mandreraka lehilahy reny sipa ho azy atao tena mandreraka lehilahy ka le izy koa moa zany le sipa mihitsy ny tian'le lehilahy fa le lehilahy koa tsy miraraha de tafiditra am'izay fa misy lehilahy koa nefa fa ny lehilahy nefa tsy manao ody fity misy manao ody fity manao koa tsy rehefa vehivavy moa zany matetika fahita fa ny lehilahy ny tena misy manao koa misy manao misy eny zany enjana be le fitiavana enjana amin'ny fitiavana fa tandremo de zay tandremo zany am'ty Saint Valentin ty hoe misy am'izao zao mibandy mety hoe manararoatra ny sasany raha ohatra mbola vao niaraka hoe ahoana sady lefa lahy rehefa tsy haiko na mba maharaka ialahy fa rehefa tonga ny Saint Valentin fiany daholo ny sambre rehetra rano tana de iny hoe proof fitiavana hoe aresa ave zany de zay zany le hoe mila hitandremana zany le surtout raha hoe mbola tsy te hiroso am'izay hoe fanambadiana zay fa ny bandy kely manko zany manararoatra hoe Saint Valentin zao ambohita de teanao ambohita ambohita hoe Jérusalem zay tena zay moa zany raha ohatra hoe mbola mpianatra ny vehivavy zany de tokony mitandrina foana am'izay fandeha am'izay mba hananana avenir tsara manko ny radio efa misy an'izay koa le fanentanany makanesany amin'ny tobi-pahasalamana eny mba manentana koa zany zay mandehanany amin'ny tobi-pahasalamana satria koa manko za koa mahita hoe rehefa miresaka an'izay antsika fa ny ray aman-dreny tsy de mampianatra ny zanany satria anatra hoan'ny ray aman-dreny zany resaka firaisana nefa tokony ilaina le izy ilaina mihitsy le izy satria lasa mananao foana le de aloha resahanay mitsamy eto fa zay mihitsy le izy de zay zany hoe ny vehivavy zany tokony mitandrina foana raha mbola mianatra sy hoe mbola tia satria ny lehilahy zany ny lehilahy va za lehilahy fa ny lehilahy zany rehefa hoe hiaraka aminao zay izy de araisany azy de zay mihitsy fa izy tsy miraraha zany izy fa zay vokany eo am'izay ianao no mibaby azy eo ary mety hitsoka didy ary izy raha hoe sa mbola kelikely ratsiratsy saina tsy mieritreritra ny ho avy tsy mieritreritra ny ho avy tsy hoany ianao va de efa miteny de ino mahatonga le olona voaingana zao hoe teo amin'ny 67 nisy olona nanary zazamiana vavy tena mampalahelo be zany mampalahelo ohatr'izany zao nisy bandy akamanay zay any Tsoromandidy de le rio ohatrany hoe vokatsy ny rina koa zany le daly de le ry mihitsy de avena riny le ry de rehefa nariny le ry de masera moa no nahitana azy masera no nahitana azy de nilan'le ry fa lana mivitsika kay le ty lana mivitsika de misy olatra be nilan'le mampalahelo de mampalahelo be nohatra zany fa aleo le mba zaza irina ihany tena hoe tena na hoe azariny fa misy ne olona mandray any misy olona raha mitady misy olona mitady fa azarina ny zaza farafaratsany mitandrema zay nalana vavy nalana vavy de laha koa rehefa manao la de raisiny andraikitra rehefa tratra le sipa fa tsy tsoahana zany zao anisan'ny ao anatin'ny fitiavana daholo zany anatin'ny fitiavana daholo vehivavy ny lehilahy sy ny eny am'izao moa zany tsy efa tsy vehivavy sy lehilahy tsony mitsoka andraikitra zany tsy lehilahy ialahy fa tadiko fa tsy vavy sy lahy tsony zao ny fitiavana fa mizarasara be
misy le lasa am'lehilahy lasa am'lehilahy eny fa tsika moa zany tsy tena miditra lalina am'izay fa ino moa zany safidy manokana re safidy manokana de zay le fitiavana tsika koa tsy hoe samanantino zany tsy azo atao mitsaratsara be an'ireny fa samy manana ny antony le izy hoe zay rehefa zay ny hita mifamety de zay no anina de zay zany zay zany resadresaka tsika amanaraka angambany mbola ampina kely le resaka fitiavana fa mbola tsy ampy fitiavana Dr Love mbola hoavany je t'aime deux fa tapitra angambany zany tapitra zany fiany zany hoe manaova Saint-Valentin tsara de tandreminy tsy apozina tandreminy tsy apozina fa mampiasa kodasy ihany rehefa tena hoe tsy maintsy Esa de le andro 14 misoro sady Saint-Valentin ohatran'ny 14 de sao de tratrany 14 zao zay vao tena eny de ohatr'izay moa zany hoe 5 minutes lasa firy taona sady enjany eo mitaiza io hoan'olona efa mitaiza aloha zany ohatranay moa zany efa mahatsapa hoe enjana le mitaiza fa zay tiavony ray aman-dreny koa raha mbola tsy miteraka fa le izy koa ny tsika koa mieritreritra hoe farany alohan'ny aniditsika ny fandaharana zany koa zao fitiavana ray aman-dreny tiavana ray aman-dreny ny fitiavana de misy karazany ary inoko nefa fa ny Saint-Valentin zany tsy resaka hoe fitiavana n'olon-droa fotsiny tsy olon-droa misy karazany manko ny fitiavana tsy haiko na hoe tadidiko daholo fa misy ny hoe filia le filia zany hoe teny grika angambany izy io raha tsy diso izy io zany fitiavana entre ny mpinamana de misy ny hoe eros iny le hoe erotika zany fitiavana entre ny olon-droa vavy sy laza eny rehefa olon-droa de misy koa ny fitiavana atao hoe fitiavana agape ny fitiavana agape indray ina raha fantatrela fitiavana agape indray fitiavan'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra zany le izy manko ny fitiavana manko malalaka be koa fa tsika teo ny resaka fotsiny fitiavan'olon-droa fa misy hoe agape fitiavan'Andriamanitra ny an'Andriamanitra zany hoe tiako ianao na de le olombelona na de hoe mpanota ary zany na de hoe ratsy tare na de hoe elezaka na de fa ny atsika olombelona manko hoe tiako ianao satria manana automobile tiako ianao satria mamelona volana tsy tiany lahy ny olona miaraka amin'lahy raha fantatra lahy ny itiavany lahy zay le izy iny efa ny atsika fa le zavatra ny itiavany lahy anazy fa nefa tsy nefa raha miala iny zavatra iny zany de tia lahy le olona de zay ka zay zany ny fitaavana tena izy zany hoe fitiavana agapean'Andriamanitra hoe tiako foana ty olona ty na de hoe fotro toka ary ohatra de mba azo ovaina ohatr'izany koa na hoe bandy ratsy toetra be eny ohatr'izay zany le tiako atongavana amin'le izy ny fitiavana de misy karazany ary misy fitiavana koa entre ny ray aman-dreny mety koa hoe mankalaza ny Saint-Valentin tsy haiko moa zany fa ny fahalalako ny tantaran'ny Saint-Valentin manko hoe le Saint-Valentin ohatra mopera maty tamin'io andro io de natsangana ohatr'izay le izy de ino moa zany tsy fantatro fa le izy zany tsy voatery hoe fitiavan'olon-droa fa tsy voatery hoe fitiavana fa ao anatiny zany ianao de fa mankalaza ny Saint-Valentin ianao zany tsy zay le izy zany fa tsy voatery hoe miaraka amin'ny ankizy foana zany ka zay ny teneniko teo hoe tiavony ray aman-dreny fa ianao zany raha ohatra hoe tsy tia ray aman-dreny fa miterany ianao de tsapanao tsara hoe ay ve ohatra zany no elahy zany rehefa mitaiza de tsapany lahy am'izay hoe ay ve ohatra zany zany nataon'ny dadanay na hoe natao mamanay taminay tam'izany na de masika sy berno na de masika ry zany de misy lafany tsara foana iny efa zay nga mono resantsika manaraka zay fitiavan'ny ray aman-dreny zay satria zay mbola lava be mbola be da be ny azy tantarainy iny de ohatr'izay moa zany ny épisode anay am'ty herinandro Saint-Valentin ity androany de mirary Saint-Valentin mahafinaritra ao anareo fakatiava tsara aza miady fête l'amour pas la guerre pas la guerre de aza tiny ny miditra ao abonné satria mitoy foana zany ny couloir zany atao anatin'ity chaîne anay ty de aza tiny koa mikomandy am'izany tatasika ny betabe zany zao asy commentaire mba inona moa zany taiza mifony fitiavanao voalohany na hoe anisan'le nanao ody fity ve ianao
sa nisan'le tena mitsiriritra fotsiny hoe andrasaka eto indray fa andalo eto eny de zay zany zay zany midira abonné tsindrino cloche de asio commentaire zay meo de amin'ny épisode tonga ndray tsika mifanena zay bye bye okay